Trasatsika manome dera sy voninahitra ho an'ny tompo ilay nahary tokana, nahary ny tany aman-danitra. Makasitraka sy midera ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala antsika satria omeny tombonandro ary omeny hery sy tandraka manoloana an'izao vaninandro ny volana masina Ramadan zao ary mankahery ny mpino Silamo rehetra ary tondram-bava koa ho an'ireo mpino Silamo izay anatin'ny fifehezana volana Ramadan sy ireo mpino Silamo izay namoiny ainy amin'ny ady etsy roa maneran-tany izao. Tsy de ho lava resaka fa anao an'ity video ty aho mba zista hametra-panotanina misy le zalahy reto mako zany miaraka amin'ny le sipakely sy le zalahy manampahiza reto. Misy roa telo efatry izy reto mianadahy ato. Ny voalohany dia tsy haiko dikany D io, le marin. De misy an'le sipa tahina, le wata be ao sy le kala Sentia sy le zalahy Petsambava sy ho an'ny doktora Paolo ary any na ia koa vasa raiky ty fa mitovy anara avao moa rozy io, Andry Ramanitra. Tsy Andry Bihary koa io ary tsy Andry Rajoely koa io fa Andry Ramanitra nipohitsy atampoka aby zalahy reto. Zaho zany ta hametra-panontania aminareo avao mahakasika an'le raha ataonareo voalohany fa tsy amy resaky fanohera. Tsika mako zany raha tany demokrasia Madagasikara de manana zo tanteraky tsika iaby io ary zay zavatra niadiatsika ny fanampenam-bava. Tsy amy resaka fanampenam-bava ny tiako tenenina fa amy resaka le attaque personnelle zay ataonareo. Zaho zao hiditra amin'ny voalohany amin'ny le zalahy tsy haiko ity hoe ino mariny karazany, tsy haiko ity olo baka ia fa manao ta hay teny gasy tsy mahay teny gasy, manao teny tanao vazaha tsy haiko sasy hoe olo baka ia io na karaza ino na tany niaviany poirany baka ia fa nahasahy aloha ary raha tsika mahita reny zavatra naseho ny sary sy fomba fiteny ataona ny PRRM reny. Le zalahy atao hoe D point le marin tiky. Iha raha lahy, iha raha namana, tsika mako tsy fakahay fa tsika samby any Europe eto. Reny raha ataonao reny nametrarako fanontania eo hoe iha io moa mpanohitsy fitondrana satria nihitako fanohera be ary nitsanga mihitsy na wata heta amin'ny mifahaky Rajoely. De androany toy va iha ty valanoranao nahazo lamone nahazo taola kelikely iha de miwata koa iha toy androany fa tsy amy Rajoely fa tsy manohitsy Rajoely koa iha toy fa manohitsy ny PRRM Mikaely. Raha zay zavatra fanambarako ary fanasehoko ary nidradradrako teto hoe izay manohitra ny fitondrana fanaovaozana zay tarihin'ny president PRRM tia de anisany ho fahavaloko satria hanimba sy hanakana ny projet d'activité, projet de développement, projet izay ataonay miaraka amireo praimombonantoka hanatsarana sy hamohazana ary hamelomana ndray Madagasikara vaovao sy hampitsanganana ireo vahoaka malagasy, isika vahoaka malagasy raha toka malagasy marina iha io izay nitanondrika izay disy fanantenana tandritran'izay maro taona ireo mpitondra zay ny fandimby tao zay. Ka tsika io raha lahy ranama androany aho toy mbo manao ranama no raha lahy anao satria tsika mo tsy fakahay de tsy haiko mariny ino raha tianao hatao fa tsika ne samby a France, tsika samby en Europe, na ia tany misy anao na ia tany misy anao tsika tsy samby tsy Madagasikara any fa samby any Europe atiky na samby tsy haiko hoe na Amerika eo fa laha mitohy zany fa nimbatsivananao fanjivanao razanay ataonay razanay satria raza raiky zany tanalana ndraiky tandroy zany. Reny sary sy fomba fihetsiky nasehonareo reny anisany mitady moako zaho henany io hoe ia mariny namoaka anio fa iha aloha ty voalohany hita hoe nanao an'le raha. Ka laha tsy miboaky mazava iha
mametraka teny fangataha famelan-keloky fifonana Empereur Mikaely dia anisany ho sahira raha lay satria zaho citoyen malagasy, zaho koa en Europe atoy, diaspora manahaka anao, ary afaky manendrika sy mitory anao amizay fomba zay tokony hatsatsarako ary handavoako ty momba anao. Atavo anaty betronao soa zay fa laha zaho au-dessus ny 72 heures ultimatum omeako anao zao, tsy mahita anao manao en direct, manao am live, miangataky fifonana amireny fomba fihetsiky sy sarina boaka anao, manimbasimba ary manao tsinitsina tirazanay tandroy baka Toliara natanao sary amboa sanatria tirela fanadiany vava, président fanavozana zay mitantana an'io Madagasikara ho androany natanao an'ireny sary sy natanao teny tsy fandiniha reny, dia anisany izaho loha ty voalohany ty olo hanenjika anao. Zaho mbo tsy nanenjika olo atoa ary mbo tsy nitory olo liany naha olo aho. Fa zaho androany toy mivolanao koe de lamirin hifampitana atsika ary fampitaditsika sesetsika samby an Europe etoa. Apetrako eroa iny, atavo anaty betronao soa ary laha tsy hainao raha volaniko zao mila ampandika teny aleroa. Satria ho avy aminao aho ary ho avy aminao amin'ny angady sy ny harona. Mazava zay. Mitody koa aho amin'le kala tahina sy kala Cynthia. Kala tahina toy mako zany voandroana hitahako anazy mitabataba io fa maro fitondran'ny fandimby teo zay. Faharezaza ary fahalalana azy panao bokariky. Vasa tsy hainareo bokariky zao, pisoloky, manao mahay fanjakana, manao mahay ino, de mangalaky volan'olo aty, volan'olo aroy. Zay aloha ty faharezazy ary fahaizazy. De gaga ho androany toy, indraiky koa ro miwatawata amin'ny ty réseaux sociaux toy eto, mipoitsy koa iha toy androany kala tahina. Ary tsy vitany mipoitry iha fa mandeha manenjika ny ministra ny fitsarana Fanery Soa Herinaivo. Ino am raha teneninao iaby io mba nananao proof aloha, mba nananao raha zavatra matokony mba mivainga azahoanao mivola io. Satria Madame Fanery Soa, Madame Ministra, mety ana Madagasikara, mety manana andraikitsy ana Madagasikara, fa zaho PDG Andry Biahary de aty en Europe tahaka anao koa. Tsy haiko hoe alahelo-kany sa nahazo vola kely tamiri Rajoely amiri Ravatomanga amiri Tsay Christian iha tika androany toy mipoitsy miwatawata. Anao avao nefa niteny talohaloha tany hoe mpinamana be nareo, sa misy tambiny zay ilainao, sa nitady toerana koa manahaka ny siparaiky iny iana rantiky Cynthia. Zany mako faharezanay anao Cynthia hinany zao, nitady toera iha io ho ministra ny ponina zany fa no le ompaompa ataotsika reto tsy nahazahoanao toerana. Mila marininao koa raha zay, laha ohatra raha mila manao démentire hoe tsy marina fitadiavanao toera zany satria misy fametrarana CV zay nataonao tany Madagasikara any. Ny fitondrana sy fitantanana firenena tsy voatery zay olo matawata amin'ny réseaux sociaux teo na olo milahasa andalabe na hazo toera iaby. Manahaky tenako zao, anareo zao voandroany fa nanahy zany depuis 2017 niady ho an'ny firenena, niady ho an'ny vahoaka malagasy, fa mbola tsy nitady toera aho ary mbola tsy nangataka toera ary mbola tsy nandramby toera. Nefa rehefa niavy am'le tandrona zay niriko aho ary tandrona zay nitadiavy ny vahoaka malagasy ambany lanitra rehetra, dia nangina aho, nanampy aho, mila vahaolana aho hanarenana ny firenena. Ka gaga aho aminareo roa tiky rikala tahina sy Cynthia, watawata nareo ary tsy misy olo atakenareo mafy de mafy fa le olo nataonareo hoe ho namanareo androany fa hoe lasa ministra ny fitsarana i Madame Fanery Soa de lasa miavana bea tsy fampiresaka aminareo. Matoa le olona tsy fampiresaka aminareo, matoa le olona tsy mandray napelina nareo, mety misy fomba mantony atena aloha nareo. Manino ny malagasy rehetra, na ny mpanakanto, na ny olo-tsotra, na ny olona na civil na miaramila, mifampihaona aminy, fampiresaka aminy. De nareo roe zao ino mahatonga nareo tsy voarainy ny apelinareo,
ino mahatonga anareo tsy raisiny ifampiresaha aminareo satria misy antony zany. Ka ialana tsiny amin'ny mahavehivavy anareo fa anisany zay samby any Europe eto koa tsika, so de mba ifampitana koa tsika. Zaho koa ne afaky mitondra fitoria ho anareo satria anareo manimbasimba, manala baraka, miteny zavatra tsy marina, zavatra tsy zavatra mivainga ho an'ny firenena, indrindra ho an'ny ministra ny fitsarana Madagasikara. Pitazona kasen'ny firenena ne zany ministra ny fitsarana zany. Dikan'izany tsy mendrika azy io zavatra ataonareo, tsy mendrika ny Madame Faniry Soa zavatra ataonareo. Ka so de ifampitady eto tsika raha tsy mitrahatra anareo ary tsy mijano amin'io zavatra ataonareo. Za manko te hiteny ihany ho an'ny Petsa-Mbava fa maromaro andro izay tsy hitako eto. Fa niavy aty leroa, fa niavy aho ry Petsa-Mbava, fa niavy any Europe eto. Henoko manko hoe mitady izany ary henoko hoe tsy matahotsy ania zany fa ataoko hainao ara-pidirana anatin'ny fototsofinao ndraiky betronao fa tsy iha ty olo voalohany hanao resaka an'izay ahy ary tsy iha ty olo voalohany hihambahambako laha misy zavatra tiako hatao. Ka anareo mba atsaharo anareo. Ino teneniko aminareo ny nanao visa aho, nandao visa 90 euro ny avy a Madagasikara any. Dikan'izany aho mbola anatin'ny tiky mbo anatin'ny firenena européenne aho mato mandao visa ny tanindrazako any. Tsy nikolakolay aho, tsy tabataba, manino mo zaho mpandoavy visa, manino zaho tsy mena à gauche à droite. Non, manara-dalàna tsika, manaraka ny zavatra misy tsika. Raha ohatra ka mbola tsy milamina ny taratasy izay afaky hodiako anantanin-drazana, raha ohatra ka misy fepetra tsy maintsy arahako, tsy maintsy manaraka an'izay lalàna zay aho. Ary matoa aho mbo nivitafaverina ty any Europe atiky, tsy nanao clandestin aho tany Madagasikara. Misy taratasy mazava ny tongavako any, ary mbola misy taratasy mazava ndray koa nihiverenako any. Ka niteny nareo teo hoe efa Madagasikara anao de à gauche à droite. Ty aho ty any Europe eto. Ka hifampitana ndraiky tsika io. Hifampitana tsika samy diaspora. Diaspora ma hatramin'ny président, hatramin'ny député, hatramin'ny ministra, hatramin'ny premier ministre, hatramin'ny gouverneur ny tao Antananarivo, diaspora daholo tsika nan'izao. Ka tsika samy diaspora io hifampitana. Raha tsy mitrahatra io zavatra ataonareo satria ny zavatra ny matematesatsika, ny adiatsika, de hanala ny Rajoelina sy ny firongony. Hanarina ny Madagasikara, hampitsanga ny vahoaka malagasy zay disy fanantenana ary ny tanondroka teo ambanin'ny fifeheza didijado sy tsindry hazolena. Ka androany nareo mo tsy mijano. Androany nareo mbola miwatawata nareo fa tsy manjary koa zao fitondrana zao, tsy manino koa. Ino raha nihitanareo tsy manjary, de ino raha nihitanareo tsy mandeha, de ino raha tsy nihitanareo tsy hoavaha. Mila asianareo valiny zay zavatra zay. De aizatsika hanao débat amin'ny ty réseaux sociaux ty, na tsika ifampitady tsika, na ifampitory tsika, na ifamondry isa-tokantrano tsika, de ho hitatsika eo. Zaho tsy de ho lava resaka ary tsy hanampinampy fa atako avy atsofinareo heky aloha zao zavatra rehetra zao. Ka raha tsy tianareo hifampitady tsika, ary tsy tianareo hifanompanompa tsika, ary tsy tianareo hifanala baraka tsika, ary tsy tianareo hifamono tsika, atsaharinareo fitenenan'ny PRRM Mikael io, atsaharinareo fitenenan'ny Faniry Soa io, ireo attaque personnel zay ataonareo iaby io. Milaza koa nareo fa hoe misy any dirikabiny ministeran'ny fitsarana voatazona ary taraika na Dubai. Milaza nareo fa misy zany conseiller haute conseiller amin'ny présidence taraika na Dubai. I Dubai io moa sa i firenena eran'izao tontolo zao zany mila miera amitsika malagasy tsirairay zany ny mpitondra fanjakana sy ny olom-pirenena rehefa mandeha mi-voyage. Ny voyage tsaky jano ny fitondrana teo. Izy aminareo ny torotorony, izy aminareo ny teny. Miresaky nareo Dubai. I amin'ireo fitondrana androany io ro manana trano, manana villa, nitondra vola miliara nakany a Dubai. Tsy le olona rovanareo Rajoelina io, tsy Ritsay Christian, tsy Ravatomanga, tsy ny ministra ny reo ministra nandositsy reo.
Ireo député ny ERMA nandositsy reo député ireo gouverneur nandositsy reo tsy reo ny miaigna amin'ny Dubai ao. Reo maninona tsy hitanareo ary tsy hainareo ny lazaina. Lazainareo ny dirikabin'ny ministre ny fitsarana, lazainareo ny haute conseil amin'ny présidence, olo manamboninahitrà aby, lazainareo ny ministre ny fitsarana fa manao kolokolo à gauche à droite miara-miasa mipetrapetra amin'ny à gauche à droite. Aiza ny zavatra nananareo mahakasika an'izany zavatra zany. Asinareo sira sy asianareo teny tsy ananana sotoavina amin'ny malagasy ary tsy ananareo henatra tsy ananareo tahotra ny PRRM Mikaely. Apelako eroy ty maha Mikaely azy, maha PRRM azy fa zahay toliara. Ary zay dirako kely amin'ny rahalahy Polo. Ia rahalahy olo mpampianatsy droit. Iha administrateur civil. Laha tena marina tsy ho feno fanajana le resaky hataoko anao toy fa androany iha tsika mo tsy nifanao inoino, mo tsy nisy raha ny famalia fa androany iha rehefa miteny rahalahy na enti-po tena limitevo. Iha miteny fa zahay toliara sagnagna io. Haiko iha, tsy haiko inonao na renao na babanao baka Tananarivo ao merinao fa iha koa misy liobara. Dika zahay toliara. Ka zahay atanao sagnagna io. Mba hanano hevitsy no hanano fieritsereta rahalahy satria tsy mety io. Vasa moa enti-po iha miresaky fa ataonao ny ataka izy nataonao ny afakandro kristian iny fa raha misy zavatra tokony hifanovanareo, mifanovanareo roe, de eo tsika ho tsarain'ny marina eo. Ary fahitako raha niteneninao iaby aby reny, raha émotion, ego, la haine ho izaho. Zaho tsy nianatsy io. Zaho manko tsy manana CP. Fa iha doctorat io, tsy tokony ho reny fihetsiky n'olo doctorat zao. Maro olo doctorat Madagasikara ao fa tsy manahaky nataonao reny rahalahy. Azafady fa zaho mataonay orange reto tanay fanisinandelo. Tanay fanisinandelo reto fa tsy raha fa misy asany sasy le couleur orange io. Ka raha tena mariny rahalahy Paolo, de zay voalohany milaza ny tenanao hoe mpino Islam, dikan'izany musulman tahaka anay. Le fanandrehanao ny rahalahinao mpino Islam manahaka anao any afakandro kristian reny, honorable Vepane, tsy mety reny. Tolorako avao henay iha diplômé mitovy amin'ny trano toy ty carton diplômenao, tsy mety reny. Bakeo iha mitondra teny tsy voafehy, anovanao anay zahay toliara sagnagna. Zahay sagnagna ao ma zany manao akory ty fanazavanao zahay sagnagna io. Fa iha tsy toliara. Ka somary lafa andesiny émission io tena rahalahy, zahay koa ny manao ny resaky influenceur atiky atoa io, asianay barème koa ty raha ataonay. Fa laha iha hanao attaque personnel mahakasiky ny afakandro kristian fa tsy levony vavonao zavatra ataony, fa zahay mbo makasitraka azy ary mbo midera azy satria mbo anisan'ny olo niady nanahaka anay ary mbo anisan'ny reny nampijorany ty fitondrana ty ary naharava ny fitondrany Rajoely. Ka aminay tsy de mety le fomba fiteninao no fomba fijerinao re rahalahy, somary ahenahenao fa manjary hampifampihotaotaka ansika. Mahakasika an'le zalahy Andry Ramanitra. Io manko tsy de mbo hitako manao en direct na manao live. Fa mangalaky ze sary ze ataony Tahina, ataony Cynthia, ataony Repetsambava, ataony de Lamerin tiky. De asianao soketaky maro biby ao, asianao fandrangita, asianao ino. Asa moa iha nifankahita amin'ny Rajoely noho mahazo maminy amin'ny Rajoely zao, de miboaboaky. Fa zao raha ambarako antsika tsika samy diaspora eto. Ny olo any Madagasikara, ro tsy afaky ifampitory ary tsy afaky ifanao ary tsy afaky ifanolo aminareo any Europe eto. Fa ny tenako, fanambarako mbenimbeny, zay mikasa hanao fanonganam-panjakana, hanakorontana saim-bahoaka mahakasika ny fitondrana ny fanavaozana io, refondation io, zay tarihin'ny PRRM Mikaely io, ho fahavaloko.
Zaho tsy vola olo, tsy handay anaran'olo, tsy handay vatan'olo hoe fahavalonay fa fahavaloko. Dikan'izay tsika tsy hifampijery ary tsy hifankatao tsy masomena, ary dikan'izay tsika hifanenjiky, hifanola amin'ny tanà toy. Samby en Europe atoy tsika. Ary zao fa manambara anareo, laha raika olo reo, na PRRM, na Afakandro Kristian, na ministre fitsarana, na dirikab, na haute conseiller ni présidence, mandefa procuration mampitory ahy anareo, nareo toriko. Ary tsika hifania ary hifanendrika eran'ny Europe toy. Amin'ny diffamation, amireo fanalambaraka sy zavatra rehetra ataonareo iabiaby io, raha misy am'olo reo manome procuration anahy, misy am'olo reo manome alala, ary misy taratasy amin'ny fanaviana fanjakana any hitory anareo, zaho PDG Andry Bihary voalohany hitory anareo. Na io PRRM io, Mikael, na le haute conseiller zay lazainareo fantondra volamena zay tsy ananareo proof ana Dubai io, na ministre ny fitsarana zay lazainareo fa manao kolikoli manao ino, na i dirikabin'ny ministre ny fitsarana, na i Afakandro Kristian, na Pani Siteny, randreny solonaiko, zay anovanareo teny tsy voadiny tsy voafetra tsy ananareo porofo abiaby, manome ahy reo olona reo, zay tsy voatanisako eto, alalana, ary hitory anareo, miomana anareo fa zaho tsy maintsy hitory, ary zaho hifanenjika aminareo amin'ny Europe to etoa. Ho hitanareo, ary nareo voalohany olo hotoriko tamin'ny andro niainako ambony tany eto. Atao vo avy antsofinareo ansoa zay, ary ataonareo sakafo amizao alina zao, de ritseretinareo tsara, de raha mahasahinareo, de valionareo zao, de hifanenty eto tsika, de hifankahita eto tsika, miaraka miangady sy ny harina ho azy zaho tonga aminareo. Fa ny Europe eto aho fa tsy a Madagasikara sasy, a France aho henany zao. Donc tsika hifampitana tsika samby andafy ato io, tsika samby diaspora io. De ho hitao nareo maro anisa zay mikontra ary manala baraka ny fitondrana sy ny gouvernement tamin'ny joro ao, sy zaho reriany hifampitsaoko aminareo. Mazava zay. Ary miangavy anareo koa nareo iabiaby. Izay anovanareo diffamation io, izay anovanareo ino, zaho vonona hiaraka aminareo, handeha hiady, hifampitory, hifanenjiky, na hifamono ary amireo olona reo. Izay olona tia diaspora, izay manendrikendrika, ary manao zavatra tsy voavevoahevitra, ary manimbasiva ny sotoavana mamalagasy reo. Vonona ny tenako, miaraka miangady sy ny harina. Mba ho hitandreo fa ireo ty olo voalohany, tamin'ny andro mpianako zaho tsy nitory olo, reo ty olona ho toriko voalohany. Ary reo ty olo hifania amiko voalohany, ankoatsy ny mpitantana zay teo aloha, izay nanao tsinjazo lena ny firenena io. Nareo manao miteny hoe GNZ io. 15 jours nitsanganareo ambony lalavato eny, de manao zao nareo nanrida ary nanonga ny fitondranao. Fa zahay niady depuis 2017. Niady depuis 2019 nitondrany Rajoely teo, jusque manaky nialany Rajoely teo ty zany, jusque nilaianay nalana firenena misy anay io, tanirazanay io, nandehananay nanao sestana aty France aty io, tsy niady zany zahay. Fa nareo disy fanantenana, de nareo tabataba, de nareo koa hinany io, ravitaivan'olo vola nareo manao GNZ io, de handeha nareo hanakoronta, handeha hamoromoro problème io. Ifampitana tsika fa samy gene. Na nareo anarivony, na zaho raiky tsy hatana nareo. Raha misy olo ny ola ary niady ary ny fanola amizany président Rajoely zany, nampihily ny vava nareo rehetra io, za reriany tsy nihidy vava depuis Madagascar jusqu'androany ty nefa fa nigadrain'ireo 3 fois. Inona zavatra ny vitanareo, ino raha nataonareo? Sa ny vitanareo fanongana sy ny fialan'ny Rajoely tao Madagascar tao raha tsy nitsanga PRRM Mikael sy reo kapisaty reo. Fa nareo GNZ zany ro tena mafy nareo, ary nareo tena namorona an'io nandrava ny fitondrana eo. Meretsereta raha lay hanabavy, so de mahazo tambiny sy tsirony kely eo, de hifanadala tsika. Fa mampitandrina aho,
iny teneniko iny. Maro ny projet, maro ny nantoka investisseur oentinay hanarina ny firenena io, hanarina ary hampitsanga ny vahoaka, hanao projet d'activité, projet de développement, hamaha ny olana rehetra amin'ny firenenantsika ao, izay investisseur tsy hanome trosa, tsy hampababy trosa ny firenena malagasy. Ka raha anareo no hanembasemba azy, sy anareo no handeha hanakana an'izay zavatra zay, de hifampitanatsika ary hiaditsika. Tsika tsy fampikoso maso zany, salafa miteny aho. Ary hifampitana eto tsika, de hifankahita eto. Zay aloha ataovo anatin'ny sofy, de ampidiro anatin'ny betro, de eretseretiny fo tsara fa za miteny io, ary za ho avy io, ary za hanao. Tsy fanao za rehefa lerany hanao aho tsy raha mahay manao mandina azafady nareo zao, ary tsy handramby azafady zany. Ka dian'izao atsahara, dian'izao petraha tsara. Fa tsy mbo nahita nareo tamin'ny firenena ambony tany ety hoe olona vo 3 mois 4 mois mitantana firenena, de hanao miracle izy, de hanome i-offrir la lune anareo. N'importe quoi. Mandiniha soa. Ary mampitandrina anareo diaspora, tsika diaspora français eto volambola fahatany io. Samy diaspora tsika, ary hifanena eto tsika. Tsy hifamela tsika fa hifanena eto. Ary hifankahita, an Europe aty. Donc atsaharo.